eo amin'ny pejy ny kolotsaina notolorana marbonahitry ny kanto soratra ary kolotsaina ireo mpanoratra telo malagasy anisan'ny fatan-daza maneran-tany enti mampianatra eto Madagasikara sy amin'ireo sehatra iraisam-pirenena moa ny asa soratra izy ireo namporisika ny rehetra ho ty vakiboky moa ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ny ity lanonana ity ho tateriny Ambinitsoa Andriamaservely sy Feno Andriamalala. Tsy fantatry nahoana fa diso tafahotra tiako foana sombotonikalo ny toetra raja amin'ny boky fandalinana ny olona ny fitiavana misy takela 770 toetra raja poeta fantadaza nanomboka nanoratra tamin'ny taona 320 nanangana ny tranokala poeta web sy ny havatsy UPM Frantsa nandrindra ny boky soram-piainana voalohany sy faharoa ary fahatelo nanoratra boky maro niaraka tamin'ny poeta maro. Misy antso nateraky ny alina hodrotrony maraina. Misy antso tononkalo nosoratan'ny professeur Narvelo Rajonarmanana na ny Malodo Hasina, poeta fantadaza, mpampianatra, mpanoratra rakibolana, mpikaroka sy mpanoratra boky fikarohana sy fampianarana, mpanofana mpampianatra doktorat, mpanao velakevitra misehatra iraisam-pirenena, mpikaroka momba ny teny malagasy ary mandalina ny sorabe. Misy banga tsy voavaky ansoratra ny angady. Solam-pangadiko tononkalo ny Irlantre mamonjy solotina, maître de conférence teratany malagasy voalohany momba ny littérature malagasy tao amin'ny Inalco. Nanofana sy ny tantana mpampianatra maro avy amin'ny université n'Antananarivo, mpikaroka momba ny littérature, mpitarika velakevitra sy fionambe, mpiandraikitra sy mpamoaka sanganasandray ny Irlanto Rakotiny Indrina ary mpiandraikitra ny Loka ny Irlanto. Izy telo ireo dia samy notoloran'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina marbonahitry ny kanto ny soratra ary ny kolotsaina teto amin'ny bibliothèque nationale. Amin'izao fepitaona izay iasan'ny ekipa tarihako eto anivy ministera izao dia mampirisika ny rehetra ny ministera ho tia vakiboky indrindra moa ny boky amin'ny teny malagasy. Raha nireheta amin'ny fintana natao mikasika an'ireo poetantsika androany izay ho tolorana marbonahitra dia hitatsika fa nateratany vahiny aza dia misitraka ny amamy ny tenintsika sy ny literaturantsika malagasy izay foizinareo sy ampitainareo any. Hay tokoa na ny sehatra ny fanadina-panjakana ny velany azy dia mafana ny maheno hoe hidirany literatura malagasy. Boky karazany 8 asa soratra izy telo menada no fisaorana nomeny izy ireo ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina. Nofaranany tamin'ny velakevitra nataony Irlantre mamonjy soa sy professeur Narvelo Rajonarmanana izay mitondra ny lohateny hoe rakibolana sy littérature fitaovam-pikajina ny teny malagasy. Marihina fa samy mipetraka any ivelany ireto mpanoratra ireto ary mivezivezy eto Madagasikara manao velakevitra. Tsy tonga teto Madagasikara moa ny poeta toetra raja.